nanomboka ny 13 aprily teo, zany hoe omaly zany ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra tsy nahazo na tsy tafiditra tamin'ny lisitra teo aloha. Aina Rabetany, Jakira Kotomanga. Efa nanomboka ny 13 aprily teo ary toy hatramin'ny 7 aprily izao ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatry ny Université n'Antananarivo ho an'ireo tsy nahazo na tsy tafiditra tamin'ny lisitra teo aloha. Vatsim-pianarana efa-bolana miampy fampitaovana na équipement. Ny fakulten'ny teny amatsoratra sy ny fakulten'ny siansa no nisatatra izany araky ny tetiandro navoaka ny ministèran'ny poste. Calendrier mivoaka zany zao ho an'le faculté des sciences sy ny FLSH manomboka mercredi 13 zao hatramin'ny 20 avril no an'ny FLSH sy le taraiky tsy nahazo ny bourse voalohany teo zany a 2L1 AM2 de ny calendrier manomboka 25 avril indray ho an'ny zareo première année ny établissement rehetrarehetra zany manomboka 25 avril ka hatramin'ny 29 avril. Tsy maintsy mandalo dingana sy fanamarinana samihafa ny famoahana vatsim-pianarana toy izao hoy ny sampandrarany bourse eny Ankatso isorohana ny fahadisoana na osika. Ny scolarité no mandefa ny listan'ny mpianatra dia izay mivérifie anazy arakaraky ny atongavany établissement anankisivy zany izy dia rehefa voajeriny daholo ny doublon rehetra satria misy indraindray le manao double filière normalement zany anankiray any ny bourse ho an'ny mpianatra dia rehefa vita zay rehetra zay dia manao ny arrêté ny aty amin'ny université ka président no manasony anazy dia ireo zany mivoaka hoe ireo liste boursier dia ireo no tokony ho tafiditra ny anatin'le étudique ny ministère dia manao retour ministère avy eo mandefa an'le manao export dia certifié ny DAF indray avy eo ny liste mivoaka avany izay tokony hitovy amin'le liste boursier ny soniavin'ny président. Dia rehefa vita ny makasika ny taratasy-mbola rehetra dia alefanay mesure presse dia izy indray no manatanteraka ny andraikitra rehetra ny poste sy ny ministère finance. Ny avy amin'ny ministèran'ny poste moa no mikirakira sy misahana ny fandoavana vatsim-pianarana, manamarina sy mandray ny fitaranana kosa ny avy amin'ny ministèran'ny fampianarana ambony.